Salama daholo tokoa. Teny fonana ary tena miala tsiny amin'ny fahatarana satria tena bloquant tokoa le zavatra mitranga ary tena bloqué partout sahirana vao tafody ary sahirana vao tafakatra eto amin'ity fandaharana ity raha izay no ilazana azy. Zaho moa zany de mba mamelà anareo efa vita amin'ny fiarabanaka aby izy teo hoe akory aby tsika, salama ve, mbola tsara, manahoana, ahoana tsika any Dijon any. Androany aho zany tena mba hafaly aho zany hoe tena aiky ity fandaharantsika ity zany maro ny olona maka référence ary ny zavatra tena tsy afeniko zany de zao hoe ny tena tanjoka tamin'ity fanaovana an'ity fandaharana ity tsy de tena hoe politika loatra zany. Miala tsiny aloha fa tsy afaka ny sœur Azé. Tsy de tena hoe politika loatra fa hifampizarana na ny zara kokoa ny kely tena hoe kely mba hay ho an'ny mpiray tanindrazana satria ny tenako anisany mba nizarain'ny olona koa ny be de be tsy mijavatra ngeda be hain'ny olona nampianatra anahy de mba nahatsiaro tena aho hoe tokony mba mizara koa an'ireny fahaizana nomen'olona ireny ny traika sy ny efa azo tamin'izany. Ary indrindrandrindra fa hoe ny tena moa zany nisafidy nianatra tamin'ireny sekoly na école publique ireny de tena mahatsapa ianao hoe manana valibabena na redevabilité tokony omena an'le firenena satria raha tamin'ny andronay tsy nandoha vola no nianatra tamin'ny CEG, tsy nandoha vola nianatra tamin'ny lycée nefa ny tena tsoriko aminareo fa meko tantaraiky zavatra nareo de anjaranareo mandinika. Tena mafy ary tena narary ahy ny zavatra nataony Andriamatoa Nirado Rafalumanana tamiko. Tena narary ahy satria tena izy iny zany raha tianareo associé izany dia minoritaire de nasena ny gérer an'le société zay hoe Computer Center. Anisan'ny orinasa nanafatra ordinateur sy nanao conception ana logiciel voalohany zay tao Madagasikara ary tena nandeha le orinasa fa nataoko tamin'ny anaran'ny vadiko tamin'izany fotoan'izany io orinasa io dia nomena 20% Andriamatoa Nirado tao anatin'le société de izy no natao gérant. Tena nandeha ho a le orinasa. N'antony nanekeko hoe tsaratsara tsambakaina hoe izy no hiditra ao anatin'le orinasa dia satria zanakin'ga Rafalimanana Albert izy. Io Rafalimanana Albert io dia proviseur zany teny amin'ny lycée, proviseur anay teny amin'ny lycée tao Morabearvelo. Ary inona moa fiantsonan'ny CEG fa adinoko tsy recteur fa dao atao hoe adinoko ny fiantsonany eny amin'ny CEG zany fa hatrany amin'ny CEG Nansana dizy ny tompony andraikitra voalohany tao amin'ny CEG Nansana tamin'izany.
io rangahy io dia nametraka amin'ny elitisme sy ny méritocratie. Tsy mampagaga zany raha ohatra hoe mamaky fianarana ary tafavoaka amin'ny fianarana ary ny rado reny, zay kosa aloha tsy azo lavina. Mahay amin'ny informatika be le bakely iny, ary raha tsy diso atao génie logiciel izy zay raha tsy diso aho. Ary zay koa anisany nanekeko azy hiara-iasa tamiko. Fa za aloha vao nahita azy voalohany de oe kapotsaka ty bakely ty. Fa bon nohon'izy hoe zanaky Rafalimanana Albert, zay lasa namako taty aoriana zany rehefa tonga tamin'ny sehatriny hoe niasa ny tenako, sy indrindraindrindra moa no hoe tao anatin'izany atao hoe sado cabinet ny filoha Ratsiraka zany satria andriamatoa Rafalimanana Albert de anisan'ny olona mankafy an'i andriamatoa Ignace Didier Ratsiraka. Nampiandraky ny Rafalimanana Albert zany hoe méritocratie na élitisme zany tao anatin'ny lycée Rabearivelo, Sotrabetsaka. Zany hoe ny major rehetra zany, de tsy hoe ny major fa ny ohatra zao ianao après une seconde na après une première, après un pré-bac, dia ataony klasy anankiray par série, ary io tsy mihoatra ny 30 personnes na 30 élèves no anatin'io klasy io, zay 30 premiers après concours ireo. Zany hoe ireo mpianatra ao reo zany de mitorona eo atoron'ny 14 de moyenne mbola vendrana. Ary mafy ny concurrence tam'izany, ary ny tena nahafinaritra an'le izy de zao, io nidirako vazaha daholo ny ankabeazan'ny mpampianatra tao tam'izany. Nampianatra andreo le major de major reo zany an, ny any amin'ny série C zany nisy an'izany, ny any amin'ny série A nisy an'izany, ny any amin'ny série D moa indrindraindrindra izay zany science de la nature. Ny profinay gasy angamba dia ny prof de malagasy, ary ny prof de histoire-géo de tena mahay tokoa, ny prof d'anglais mety sinoa zay tena mahay tokoa, français moa tsy lazaina intsony, maths, physique, science nat tsy lazaina intsony, vazaha daholo. Ianao zany niaina tam'izany zavatra zany hoe tsy nandoko vola ianao nefany zanaky ningetroka ery amin'ny lycée mandoha vola ohatrinona, mbola misy gasy mampianatra andreo. Ianao aty amin'ny banc public na aty amin'ny école publique zany azafady, prof henjana daholo sady katraka mampianatra anao. Tena mi-se sentir anao hoe privilégié zany. Nanomboka tam'izany aho mahatsapa hoe indray andro any tsy maintsy mamaly vabena ny firenena sy ny taranaka aniriana. Zay ny tena antony fandaharana ity, ary ny fampizarana ny soa sy ny tsara, fa tsy ny hoe ny mahafinaritra, ny soa sy ny tsara. De rehefa nihaino aho andro any, tena faly aho reto nefa tsy afeniko anareo zany e. Ny olona manana vocation amin'ny fampianarana no manana hafaliana ohatran'izany, ary ny hafaliana am'izany tsy voavidy vola. Anisany hoe cadeau d'anniversaire hoe tsara zany ary mahafinaritra mihaino an'izany. Olona roa ary par coïncidence mitovy ny anaran zareo, gaga be aho, ary samy manam-pahaizana daholo. De hoe tena hoe mihaino sy manaraka an'ity fandaharana ity, ary ny sasany ary moa miondana mihitsy. Hanao doctorat io olona io,
de manontany amiko. Tiako izy mba manontany ny hevitrao, ny am'izao, ny am'izao, ny am'izao. Tsy afaka de voaleko satria tsy autorisé am'zany mba ialako tsiny aminareo. Gagagaga ihany aloha ny tena. Fa bon, tonga de mifampiantso de miresaka. Ary tsy azonareo eritreretina hoe aiza ho aiza eto ambonin'ny tany misy an'io olona io, ka manaraka an'ity fandarany ity, tsy continue intsony ny décalage horaire fa tena horreur fa any amin'ny tany miteny anglisy ary firenena manana ny maha izy azy. États-Unis efa manana be dia be tsika, manaraka atsika. Angletera manana be dia be tsika. Tsy tany afrikanina fa Azia atsika. Fa ny Chine manana be dia be tsika. Fa aleo no miangavy mba tsy ho teneniko satria manjary il prépare en toute discrétion son doctorat. Ary hita hoe olona mivelatra le olona, ary tsapako le humidité zay tadiavina mitony fandaharany tony fa tsy hoe araky ny lazaintsika foana hoe misy olona maka diplôma mba hiakarana ahafahana mibotsina ny tratra de angalana plasy mba ho tonga minisitra de angalatra de mpanan-karena de mba manana trano, manana 4x4, manana tômôbila de afaka miakanjo Lacoste na miakanjo Polo Ralph Lauren sy ny karazany. Zany ny sasany tanjona de isaky ny mahay hevitra de za manana doctorat, za manana fahaizana ohatr'izao, za tsy izany tompoko noho izy ary tena ny apprécieko. Saotra betsaka ho anareo, reny ny ohatran'ny hoe tena hafaliana ho anay ary lazaiko am'le olona mihitsy hoe zao ataonareo zao no tena anisany mampirisika hanohy sy hitohy ary hitojo am'ty fandarany ty satria ay le izy zany tsy manaonao foana tsika fa misy ihany koa. Any Australie efa manana koa tsika madame Lolo, misy olona tena manaraka ary mampivoatra olona kely izy. Tena isaorako anareo ary tena isaorako be dia be tokoa ho atsika rehetra rehetra. Zay zany ny tena antony hoe anaovana redevabilité sady fizarana traika sy efa. Zay le izy zany. Ka mitranga moa ny zavatra miseho eran-tany am'izao fotoana zao, bloquant tout. Tranga ihany koa Nepal, solon'ny premier ministre ato, solon'ny premier ministre roa, voadaridarika eny an-dalana valon'lakon'ny vahoaka ny ministry ny finance any Nepal sy ny karazany, de tsara ihany mba mijery sy manao fampitahana par rapport amin'ny antsika. Za zany efa raha kely indrindra angamba ny efa taona na 5 taona ny teny hoe efa feno ny fepetra hidina ny vahoaka sy tarika ny vahoaka malagasy hidina eny an-dalambe. Fa raha fakely efa taona na 5 taona ny teny an'izany. Inona aby reo fepetra reo? Voalohany indrindra dia mifaneriterena arak'hevitra, ara-pitenenana, ara-pitadiavana, fampiororona amin'ny fanagadrana, fampitahorana amin'ny famonoana, ny fiakaran'ny vidim-piainana mihoampapana
ny kolikoly ao anatin'ny fitondrana sy ny mpitondra ny fizaran'ny firenena mizarazara arakevitra ara-pana ara-tsaina ara-pitiavana ara-pianakaviana eny amin'ny toeram-pianarana amin'ny sehatra rehetra ny fahantrana ary ny fahantrana dia tsy ny mahantra ihany ny enantra fa nisy ny klasy moyenne zay atao hoe teo mba velombelona teo ihany tafidina hatrany amin'ny hoe sans domicile fixe reny olo reny zany hoe le coût de la vie zany et le taux de la pauvreté sans compter zany ny hoe taux de mortalité infantile betsaka zany a mbola tsy nisiteko zany ny fijaliana ara-pivelomana hoe noho ny jiro sy ny rano fivelomana fototra ny zo fototra zany rehetrarehetra zany zany maro ane zany feno raha atao anatina formulaire fenony zany a dia feno tanteraka ary tonga de mahazo 20/20 Madagasikara mitranga ny zavatra tany Nepal de mandinika ianao zany hoe nda ho araha jerena inona aby leo germe na hoe racine na source na satria io tsy hoe akaiky fa io iarahantsika mahita rehetrarehetra ao base daoly izy amy zavatra mitranga any de inona ny tena hoe zavatra tena hoe miainga zany inona ny tena zavatra mitranga tany a Nepal ka fahana mieritreritra hoe ohatraotratran'izao le Madagasikara par rapport am'izany de fampitahana zany hitondrantsika azy voalohany de hoe eto amin'ny fiarikarena aloha manan-karena ve Madagasikara miohatra amin'ny Nepal tsia matra lavitra ary tena lavitra noho ny Nepal Madagasikara raha ny PIB any Madagasikara par habitant any amin'ny quelques centaines de dollars any neny Nepal de mahatratra hatrany amin'ny 1340 angambany izy zany 1400 ny PIB par habitant io aloha zany de efa very Madagasikara Madagasikara ve pays plus corrompu que le Népal iena avy hatrany ny valiny ny classement Madagasikara nandao atao hoe score 26 ny Népal 34/100 de pasitsika zany izy amin'ny resaka corruption atao amin'ny classement 140/180 izy ty teo Madagasikara Népal 107/180 1400 USD ny PIB any par habitant any Nepal tsy vitan'izay
ny sandan'ny volona malagasy memitsitongana ny Nepal taona to 10 taona dia nisy fiakarany ary nisy fahatsarana eny fa na de mitondra corruption ara fa nisy fivoarana ary tena miteny mihitsy hoe misy fivoarana ny firenena nepalais. Resitsika indray ny amin'ny hoe dahoarany momban'ny délestage samy misy délestage fa eritrereto nanana hatrany amin'ny ny anazy manko antsoina hoe NEA Nepal Electricity Authority ny anazy ary nanangana an'le projet izy hoe PPA Power Purchase Agreements 50 projet hydroélectrika no tao anatiny zany projet nataony zareo zany 54 18 no atao amin'ny atao hoe rano mandeha run of river ary 16 non 38 ny amin'ny rano mandeha 16 ny amin'ny antsony andriamatoa Marc Ravalomanana hoe dam na ity antsoina hoe réservoir na barrage zany mba eno kely aty amin'le 38 projet dia ny mahatratratra ny 1858 mégawatt atao amin'le 16 na le dam dia mahatratra 3907 mégawatt ary mbola nampino gouvernement nepalois 942 mégawatt zay nieritreretina navoaka tamin'ny exercice fiscal 2025-2026 2024 defa 3200 mégawatt eno tsara samy corrompu zany ary Madagasikara rehefa mbola corrompu kokoa Nepal la corrompu koa 3200 mégawatts exploités sur les 5568 promettés par le Premier ministre tamin'izany andro nefa exploité dia ino tsara nanomboka volana Jona 2025 ny fanjakana nepalois dia efa niexporté électrique taloha Inde nahatonga anazy tratran'ny délestage dia limiten'ny indiana ny exportation ana électricité zany nakany Nepal dia tena teo ny taraiky ny domin'iretsy dia niezaka le fitondram-panjakana hoe ndao tsika andao antsika faut que zay miankin-doha 2025 zareo dia efa navitananao exportation 40 mégawatt nakany Bangladesh mandalo ny réseau indiana zany ary enoy 2025 mois de juin koa zareo dia efa navita ny exporté mandalo via réseau non tsy hoe via fa ny exporté tany amin'ny firenena nanome anazy ny approvisionné anazy na fournir anazy taloha zany hoe Inde 80 mégawatt tompoko dia efa navita an'izany ny fanjakana nepalois tanareo amin'izany corrompu et corrompu itsika lalana 80 kilomètres 8 kilomètres ny vita
ohatran'ny hoe nahitan'i Jesosy. 400 mégawatt ny prometiavana, ny olona hatrany amin'ny 4965 mégawatt. Ami parcours de efa tratra ny 3200 mégawatt ary efa miexporté hatrany amin'ny 120 mégawatt ny total. 40 pour Bangladesh et 80 pour l'état de Bihar en Inde. Izy zany manana ary izy zany mahantra Madagasikara sa Népal. Madagasikara mahantra. Izy zany corrompu kokoa Madagasikara sa Népal. Madagasikara corrompu kokoa. Izy zany lafo fiainana kokoa Madagasikara sa Népal. Madagasikara lafo fiainana be ary ambany de ambany ninona izy teo ny sandany vola malagasy ary ambany de ambany ny fidirany vola amin'ny tokantranony malagasy mba ahafahany miaina sy mitroatra ao anatin'ny fiainana tokony hoe mitovy amin'ny rehetra. Azonareo hatraina ve fa tany amin'ny taona 2020 sy 2021 dia efa nahatratratra any amin'ny 75% ny tany malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana. Tsy azonao eritreretiny zany. Amin'izao fotoana izao efa mihoatra lavitra an'izany sy ny karazany. Ka zao ny tena fototra zany ny angian'ny fahatezerana satria raha atao ny kronolozia ny hetsika tany ninona izy teo tany Népal de sao de mieritreritra nareo hoe tonga de hoe iny fa tonga fotsiny teo. Nisy hetsika tamin'ny volana marsa 2025, avril 2025, avril 2025 zany grève des enseignants. Tena tonga de ny ray manontolo mihitsy mpampianatra ray manontolo surtout le territoire noho ny grevy tamin'izany fotoana zany. Ary sao de mieritreritra nareo fa tsisy gendarme na polisy zay tena militarisé filaza azy mandravan'izany. Misy ny volana septambra efa nytotoy zany de izy dia loken'ny fitondram-panjakana zany ny plateforme na réseaux sociaux Facebook, WhatsApp, X, LinkedIn koa tafiditra atao anatiny na LinkedIn ozy ny sasany. Teo no nanomboka tezitra ny antsoina hoe Gen Z na ny filazan'ny mpanoratra tantara azy moa zany zao de lasa hoe mobilisation historique. Ny 8 sy ny 9 septambra zany ireo le antsoina hoe génération Z zany dia midina teny an-dalambe reto génération Z reto ary nitaky momba ny corruption, momba ny népotisme, ny tsy fisian'ny avenira intsony ary nangataka transparence sy espace ahafahana miteny. J'ai comme impression que tout ça existe bel et bien et de manière démesurée à Madagascar. Misy ve ny corruption? Misy. Misy ve ny népotisme? Misy. Zanak'izy Menakavy any eo. Izy Menakavy any manan-karena tapoka eo. Ary tena manana. Manana afaka mieritreritra avenir ve ny tanora any Madagasikara? Avenir inona? Fianarana pite an-dralahy.
Ny asa tsaratsara ho an'ny fianakavian-dralahy. Ivoaka amin'i Madagasikara ianao vao bloqué. Io manko le teneniko anareo zany. Isa taona farafahakeliny a. Farafahakeliny a. Tany amin'ny taona sivifolo sy sivifolo sy sivinjato sy arivo. Tanoany zany dia misy olona roa na telo anaovako intervention hianatra ivelany Madagasikara. De hoy le ambassadeuran'ny États-Unis tam'izay. De ino ozy izy nanaovanao intervention-ko zavatra ny dossier-n'le olona anie mety tsara aminay e. Ka hitanao efa matahotra daholy anie le ray aman-drenin'le olona hoa efa zatra hoe matetika dossier mandeha tsy mandeha ohatran'izany. Mety aminay ozy. Rehefa voalohany fotsiny le fees na le karazana caution zany am'le any amin'ny fianarana. Tam'izany izy mahatratra hatrany amin'ny 40 000, 80 000, 120 000 dollars. Voalohany ray aman-dreny malagasy zany tam'izany. Misy fianakaviana mahaloan'izany. Fa taty aoriana raha misy olona roa telo zany isan-taona ny amin'izany. Taty aoriana indrindraindrindra fa tamin'ity taona ity mbola volana septambra tsika zao. Farafahakeliny ngamba ny olona valo. Fa ny ankabeazan'ny dossier-ndreo inona ny tena atahorana? Atao amin'ny aspect financier. M'exiger 600 € par mois ny aty. Ahoana ny nanaovana an'io monsieur Fleury? Ahoana ny fikanaovana an'io? De ianao moa zany tsy avan-datsan'ny olona fa azavaiko aminareo. Tokony tsy ho tonga tam'izany Madagasikara raha nanao politika nareo. Oe! Tokony tsy ho tonga tam'izany Madagasikara raha nahalala ny droit nareo. Hoe tsy mety anie ty corruption ty e. Mampahatra firenena anie io e. Zay monsieur Fleury tsy manao politika zany ka. Iny ara hoa nareo anie manam-bola androany de ohatran'ny hoe fa miaina anie ny volanareo rapitso e. Nareo anie miantoka an'io élection taon-dralahy io e. Tsy maintsy mamerim-bola izy de mivary de menaka asiany lasansy no ampiakariny de nareo mihinana tady kiraronareo. Nefa ny karamanareo tsy miakatra. Ny fa-trano zay ampanofanareo amin'ny tranonareo tsy afaka hanaraka mihazakazaka be ohatran'izany satria raha lafo loatra koa ny hofa-trano tsisy mpanofo. Aleo zay monsieur Fleury tsy sarotra be zany manao politika. Eo. Ohatrinona tamin'ny andron'ny Feu Ratsiraka. Ray aman-dreny Didier Ratsiraka ny devise niala teo izy. Ohatrinona natao mbola hoe araisina référence an'ireny Marc Ravalomanana. Ny enan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Efa nampitandremako nareo fa mila stoppenaingina io. Fa raha tsy zany hémorragie takin'iny. Efa oviana ny teny anareo fa ohatran'ny 25 000 io. Efa oviana ny teny taminareo fa io menaka io ho lafo noho ny lasantsy. Izy amin'ny manao menaka tsy ny akaman-dralahy. Efa nodimandry amin'ny menaka daholo nareo menakavy mbola tsy tonga saina. Ankeo rehefa taitra zany de ozy zany naneno bitsika tany anaty lohako tany sy tany anaty sofiko tany raha mba nanaraka ny teniko manko. Sorena nahenao an'izay ankeo. Sorena. Ny tena olana manko de zao.
Ary izy mivadika zay hoe: "Dada, ianao raisinao am-po be le zavatra ataonao, nefa tsy azonao de zao. Le olona anie tsy voatery ino ny teniteneninao e. Le olona anie tsy voatery ino ny compétence-anao e. Le olona anie tsy voatery accepter le aptitude-anao e." Nanomboka tam'izay fotoana zay tena amin'io zao hoe marina ny tenin'ny vadiko. Soa ihany afa nanambady aloha zany, fa raha tsy zany de nentiko narary fo teo foana aho. Satria tena mankarary fony aho mieritreritra an'ilay izy hoe ianao no teny, hoe aza manao an'ity, aza manao an'ity, aza manao an'ity. Sasany moa de mahasahy miteny mihitsy hoe zay efa manana traikefa amin'io. Manana traikefako mbola tsy voahongana le izy hatram'izao hoe. Ataovy atsanganony hoe tout sauf Andry Rajoelina. Lasa izy menakavy miady ho leaderan'le mouvement. Ny soavaly tsy azony lasely nefa niazakazahana hoe zany lohany rehefa tonga eo a. Mora ho an'ny olona ny nampiditra virus tao anatin'le mouvement satria tsisy manana fanetretenana indray ary. Ary zany mbola hamerenako foana aminareo eto hoe zany tsy anaovako an'io politika malagasy io. Aleoko mijanona mpanao gazety eto foana na hoe mijanona mpanao fanadihadiana eto foana, miadana sy faly ny saiko am'izay fotoana zay satria rehefa notenenin'ny madama aho hoe tsy voatery ino anao ny olona dada, dia nilamina ny saiko hoe okey ary e, rehefa midonona amy rindrina any aloha ina nitady kirarony any daoly fa za angamba very. De eo tsika menakavy zao, eo tsika zao. Nepal navitiny azy ary nataony nina nifatiny gidraka mihitsy. Vitany. Tsisy nitarika fa tonga de vahoaka ny nandeha. Ary zay faran'izay no amaranako azy hoe tsisy nitarika fa nivahoaka ny nandeha satria efa tena tezitra le vahoaka. Ary tena efa tena tonga ao am'le hoe non c'est efa trop. Fa zaho verina any Madagasikara ihany ny fanontaniana hoe raha izany teneninao zany anie Andriamatoa Rakotomalala efa tena tezitra mivahoaka aty Madagasikara e. Marina. Efa tena tezitra mivahoaka ary arak'le teneniko hoe ny faniriana efa ao. Ny fotoana sy ny minitra ary ny andro, ny fotoana, ny ora ary ny minitra sisa no andrasana. Kanefany tsy maintsy misy indro kely foana. Inona ny manakana an'le vahoaka tsy hidina? Hatreto. Matahotra ihany koa le vahoaka hoe raha manala an'ity de mety mametraka an'ity. Ny voriako anie nanao antsika e. Any io zavatra io. Ary reto mieritreritra mieritreritra hiveriny reto zany tokony ho tonga saina hoe sao de tokony mambatritsika le izy. Les grands prennent les grandes décisions, les petites décisions. Ary ny grande décision matetika mandeha makany amin'ny construction, mandeha makany amin'ny vision. Efa tamin'ny taona 10 no niteny an'izany hoe zany Marc-Karavalimanana zany tsy ho tafaverina eo amin'ny fitondrana intsony. De zany lasa tsy tianareo menakavy nanomboka tany amin'ny 10 tsy tianareo anie za e. Nefa tsy fantatrareo akory ny adalàna sy ny fotoana lanin'ny firenena, laninareo menakavy, ny fahataniranareo, ny kiraronareo ary efa mitonginona ohatran'iny midiny ery amin'ny Macron. Ny nifiny sasany efa lasa daholo ny ankabezany.
mainty ny masoandro. Nandritry ny 2010 jusqu'à 2025, 5 ambin'ny 10 taona. Akotsiny nanena ohatran'izay fa lany kiaro izy mitenena. Ary en plus efa misy olona miteny hoe tsy ho tafatsony zany olona zany e. Zany hoe raha ohatra ny tena marina zany, raha ohatra tsorona fitenenana de zao. Ny opposition mahatonga ny Andry Rajoelina tsy voahongana fa tsy ny vahoaka. Alao ajavo zany resaky zany mba ahafahany tsirairay mandray ny andraikiny hoe inona zany ny andraikitra andrasana amiko. Efa tena hoe tsisy tsony zany gendarme zany, tsisy tsony zany polisy zany. Mety andesa hivarotsaina ny vahoaka idina eny an-dalambe. Fa raha hoe vahoaka zany am'izao fotoan'izao ka andeha tsy hoe am'izao fotoan'izao fa hatramin'izay nitenenako zay ka hoe andeha hidina eny an-dalambe ka amerina andreo. Zay azadiny nampijaly azy koa taloha. Ahoana moa fa ahafahanao mahay mampidina olona eny an-dalambe nefa ny zavatra nataonao nanakana olona hidina eny an-dalambe tamin'ny ianao nitondra e. Sasan'angy samihafa anie zany e. Takan'ny adevitra sy Zafimbelo. Il n'y a pas de meilleur attaquant au monde comme Mbappé. Fa misy zavatra tian'ika Zafimbelo akamako, leda. Il n'y a pas de pire défenseur au monde que Mbappé. Izy zany de mety fotsiny fa tsy manao défense. Nefa football total am'izao fotoan'izao. De tout le monde défend, tout le monde attaque. Ça a été vraiment un problème pour le PSG, l'existence de Mbappé au sein de l'équipe. Zay izy. Tokony mieritreritra hoe tena sao de za tokoa raha ny tena olona natao amin'ity firenena ity fa mba tokony hipetraka am'izay a. Aiza ve de omenao fanantena tsy araiky tsony tsika. Samby nahenao an'izany daholo. Za lioana. Izany tsy malala fa hitondro ny naresy tamin'ny fifidianana, tamin'ny mairie an'Antananarivo, fa novain'ny olona tany am-panidinana. Talohan'ny fifidianana de efa vita ny lanonana hoe hianona i ramatoa kely ity ny lany. Namboariny olona tamin'ny fanamboarana azy. Nefa ny zavatra henon'ny vahoaka de tsy hainaiky tsony tsika. Rehefa vitany izy tsisy heno izy menakavy. Hatramin'ity nena eritreretana hoe lioana. Aiza misy lioana tsy Iran-Zay. Aiza ny tsisy lioana Iran-drano. Mazava zany ny zavatra miseho any Madagasikara de tsotra be. Matoa Andry Rajoelina mbola eo de noho ny fisian'ny opposition ohatran'io. Inona zany no tokony atao hainga? Samy mandray ny andraikiny ny tsirairay hoe za tokony hijanona am'izay fa matoa tsy tafavoaka am'izay tak'izay. Za mihitsy tsy tian'ny malagasy zany. Za koa tafiditra ao anatin'le problema ampandroso ny zavatra tokony handroso. Raha ny olona ny zavatra mahazo azy, mahantra izy, gadrainy amin'ny fianakaviany. Zao hoe ny olona anie mahita e, voagadra ny mpanao gazety. Maharo azy hoe ny opposition. Voakarakara ve? Tadidiko tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka. Tiako mba manao témoignage an'izany Andriamatoa Tsaranazy, colonel. Na Inga Gérard. Mahafantatra an'izany izy. Tsy mbola nisy andro ka tsy nanampy ny gadra, na izay zao ara tena nitenenina mihitsy hoe manampy anao. Tsy raisy nadidy zany Andriamatoa filoha fa raisy nandraikitra ao. Maro ny olona ndao atao mihitsy olonay rangaha fa tsy maninona zany e.
Gadraina teny tsy hafa. Maro ny olonay voatery tsy maintsy niafina tam'izany andro. Tsy maintsy vatsiana, miafina any anaty ala. Vatsiana anaterana sakafo. Mantana masaka. Tany am-pigadrana, tsy nanarin'ny olony mihitsy Andriamatoa Ratsiraka Didier. Natany amin'ny fitsarana ary. Ny leader politika am'izao fotoana izao ve mba mandraraha an'ireo le mpanao gazety migadra reo? Mandraraha an'ireo le olona mitolona miaraka aminy migadra? Tsy misy zany. Ahoana nandanan'ny olona hidina pour votre compte, alors que vous êtes une bande d'ingrats? Je suis désolé. Tel est le constat, et c'est un constat flagrant. Lavitra kokoa ny zavatra ino ty izy teo? Mafy, ary tena mafy kokoa ny zavatra manjo ny malagasy noho ny zavatra nanjo tany Nepal. Fa mbola tsy mihetsika amin'ny malagasy. Satria tsy am'ireo le olona tadiavina. Be loatra le risky. Be loatra le risky. Hoe manala ny Paoly de aiza afaty Paoly e. Manala Gilles de mampiditra ny Zaka. Oui. Pierre Paul Zaka ampianatiny fa misy artiste zay a, Pierre Paul Zaka. Tenenina amintsika de zay hoe tsy manome tsiny ny vahoaka malagasy. Azafady a. Tsy manome tsiny ny vahoaka malagasy a. Fa ny mampalahelo fotsiny, vahoaka foana mihina ny tady kirarony, fa zalahy hoe tsotra be any no miteny hoe fa nga zany very. De vahoaka ny mampalahelo. Zao fotsiny zao teneniko anareo. Tena teneniko anareo ty a. Ahafahanareo mandanjalanja hoe hoaizy ty lalany ty. Rehefa niteny tam'izany andro hoe enim-bolana io raha meko, raha misy de misy. Fa tena adiniko tanteraka hoe moa misy opposition. Fa tsy le opposition par définition académique na définition politique. Fa définition endémique. Zao teneniko anareo. Taraina eto. Zany hoe tsy raharahako na tsy tian'ny opposition re. Tsy olona anamiko zany. Je ne suis pas là pour être aimé. Au contraire. Au contraire. Raha détestenareo de dikan'izany mankany amin'ny lalana tiako andehananareo any amin'le révolte. C'est l'efface caché à l'île. Ne venez pas ici pour m'aimer et pour m'apprécier. Venez pour me haïr et me détester et me démontrer que vous êtes capable. Autrement, vous ne m'intéressez pas. J'ai pas besoin d'être aimé par vous. Zao teneniko anareo. Mitaraina tsy indray mandeha na indroa tompoko. Tsy indray mandeha na indroa. Ory zalahy. Misy dépense annexe anie ty fandarana ty fa tsy hoe am'izao e. Na hoe amin'ny ahoana na amin'ny ahoana e. Ka hoe iny de vita ho azy fotsiny ty. Fa zao teneniko anareo. Isaorako be dia be ny mpanaraka anahy. Ary zay anisany atsapako satria rehefa ataoko le analyzin'le zany jereko le anarana ataoko ny enquête kely momba an'le olona rehetra zany zay mpanohana anahy. Maro a. Olona ao anatin'ny majorité silencieuse daholo. Avereo zay discret ihany monsieur Fleury fa manjary sao de tsy mety a. Zany hoe tena olona tsy ao anatin'ny politika.
tsy ao anatin'ny politika fa matsapa hoe manana didy reo zany ny majorité ny mpanampy ahy faharoa ny olona ao anatin'ny fitondram-panjakana oy olona ao anatin'ny fitondram-panjakana tompoko tsy mamenatra ny teny an'izany e inona ny olana am'izany transparence en apprend ça d'ici et à partir d'ici dès maintenant mazava tsara mihitsy ny tenin'ireo olona hoe tsy voatery mety aminay ny zavatra tapahan'le filoham-pirenena fa hoaiza moa zay raha ohatra ahoana moa monsieur Fleury ny amelomana mivady aman-janaka raha ohatra voarokato kopela ozy izy le anaran'izay rehefa tsy kopinareo da nytany paoly zay le filazako azy de tonga de kopy ako za tokonga moa avelona mivady aman-janako reo olonareo raha ohatra sanatria reo olonareo voaroko ao ary tsy vitan'eo voaroka fa miaraka amiroiroy miaraka amy gagazo sanatria de mila fitandremana be ny mpanampy faharoa zany ny tsy ny fitondram-panjakana fa avamindreo olona ao anatin'ny fitondram-panjakana zay matsapa misy minisitra zay matsapa tsy voatery hitovy ny hevitra aminay hitovy hevitra aminy zay fa raisinay ny adidy fa zay matsapa fa tsy tokony zao kosa ny lalana andehanan'ny firenena misy ny nepotisme ato misy ny fanodikidonana ary misy ny fitiavatena izy zany fahatelo raha misy ngamba olona ray nareo any amin'ny opposition mba manampy et puis porter disparu nefa iza ny teny amy tenin'ny fanoherana eto iza ny tena amy tenin'ny fanoherana eto tsy aveto tsy aveto ny zavatra tena miseho tsy niteny momba ny boina 777 tato ato efa niteny efa tsy teny momba n'iny intsony fa misy zavatra goavana karakaraina momba an'iny ça nécessite des dépenses ça nécessite des dépenses raha ohatra hoe olona mpanolotsaina araky ny anaovadira hoe conseiller juridique zany pour ne pas trop préciser qui a pignon sur rue Wall Street zany New York zany tsy moramora ne zany reo olona ketrikitsika sady efa veriko anareo foana hoe tamin'ny andronay zay de efa navita zany hoe miongana io fanjakana io tsisy olona midina anjarambe mbola velo le velona ramanatso mbola velo José kely tao anatin'izany ndray araka taminay tam'izany ary reny ny zokinay tsy mahamenatra anay ny teny an'izany mbola boay kely tam'izany antanio izy marina ve zany antanio zareo azo atao tsara zany rehefa miasa ny ketriky ka en harmonie amy zavatra tediavin'ny vahoaka hoe tam'izany raha didy ny solution am'ty zavatra miseho am'ty ray mitoraky ty tsy solution le vahoaka monsieur Fleury iza le izy e any ahoana e reto kosa aloha tsy mety aminay manao sondage d'opinion aho hoe miangavy anareo mpanohatra hatsangano aingana ny conseil national de la résistance mivavan'ny olona ao tahaky n'inona mivavan'ny olona ao fiaina anankiray de hoe tsy atokisandreo sakaletaka reo eh ben vous êtes quoi dans tout ça alors finalement
Hafa mihitsy le langaziko androny raha zay no tianareo zany raisina satria fotoana zao ao anatin'ny tsotsoro-mamby isarahana hoe iroso ve sika sa ihaino haino ifankaty ary hiaraka mitambatra ho solidaire ve tsika sa hisaraka tahaky ny fasika raisiko sika satria zany no teny eto fa za aloha tonga de tsoroko za hijanona mpanao gazety ary tsoroko fa za tsy angataka toerana satria on ne peut pas être juge et parti rehefa manao an'itony zavatra itony tsy afaka manao an'le analyse de manière lucide raha ohatra efa mironana aminareo foko ary zay mahatonga ana mahafinaritra anahy hoe le olona mpanaraka anahy de tena ny hoe mitady zavatra vaovao na hoe mitady zavatra jojopile ho sarotra amitsika zany le olona fa apetrakintsika ampelantanan'Andriamanitra manao ny marina foana tsika sy ny mety mifanaja ary milaza ny zavatra tsy mety hatrany hatrany Madagasikara mahantra lavitra no Nepal ary mahantra olon-kendry i Madagasikara zay no amerako azy ny amin'ny androany miala tsiny afa tatata ohatrany tsy de présent satria tena nanapa-kevitra ary reto hoe alao mba haka-aina kely aloha fa tena tamin'iny vakansy iny tena tsy nisy mihitsy fotoana mba nipetrahako fa ndraindray nisy 2 fois par jour ny atao amin'ny aty aminay zany le hoe blocanto na hoe niova premier ministre nga Sébastien Lecornu dia olona tsy de be resaka zay izy io olona miaino c'est un vrai bosseur jereo fotsiny ny ascension politikany fizy tena olona niaino atao anatin'ny politika nefany tsy de karazan'ny olona mitabataba ary zay angamba ny anisan'ny hoe teny itiavan'ny Emmanuel Macron azy am'leo miasa mangina za tsy miteny hoe il va réussir à monter son gouvernement ou il va réussir sa mission mais c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup mais c'est quelqu'un qui est très efficace c'est un technicien de tout ce qui est relation tu sais raha zany fandraisana zany amina approche politique amy maha diplomate azy koa moa mazava hoazy zany ray zay ny zavatra tsapako koa nefany de mahita hoe misy ERA zany efa manomboka ho tapitra na hikatona de misy ère nouvelle hisandratra na hipotra na ho teraka zay zavatra miseho zao manko dia matetika ny olona mi se contenter an'le hoe olona raha ty amy tany mandroso zany ny olona tsotra zany teneko mi se contenter amin'ny hoe olona de voateniteny zany zao hoe Bardella izy ty ancien premier ministre voalohany any Emmanuel Macron Bardella comment il s'appelle ce premier ministre Retailleau Mélenchon ny tiako tenenina zany de zao rehefa hitanao
rehefa tsapa zany hoe ireto aby le tenina problema na le hoe zavatra tediavin'le vahoaka amin'ny fiainana. Oui, Edouard Philippe saotra toko. Dia ny critère no midéfinira olona au futur président, zany hoe la situation et le contexte qui légifère le futur, le profil du futur président. Pas le contraire. Zay nahatonga anahako tamin'izany andro hoe olona ohatratra ny Emmanuel Macron tediavin'ny olona ho futur président, de zay no tonga de niarahako taminy de mialoha satria betsaka ary ny élection ana futur président zany dia alohan'ny pré-campagne ny tena combat. Fa ny pré-campagne sy ny campagne formalité fotsiny. Satria alohan'ny pré-campagne dia tsisy limite ny vola lany. Ny amin'ny fametrahana ny zavatra rehetra. Aza manontany anao hoe inona aby, fa raha te hiditra amin'izany ianao dia mila mandoa honoraire mavesabesatra, de misokatra ho anao mivaravarana zay tokony sokafana ny amin'izany. Fa zao rehefa vita le aty amin'ny alohan'ny pré-campagne de ho an'ny mpahalala sy ny mpahafantatra sy miaina amin'izany matetika de mahafantatra hoe Yann zany no mety au futur président. Fort de ces informations et de ces critères, aujourd'hui je peux dire qu'une ère nouvelle est en train de se préparer. Peut-être parmi, et certainement parmi, fa efa makany le izy, tsy afaka miteny zavatra betsaka, fa misy moa manontany anao hoe mety aminareo ve zao sa tsy mety aminareo sa any. Rehefa manao zavatra de ny apetaka aloha ny architecture amin'ny zavatra rehetra, fa tsy minaviguer à vue, comme les politiciens malgaches. On vit, on réagit à travers les événements, mais eux, ils ne créent pas les événements, ils réagissent. Rehefa manao ny zavatra io de ianao no micréer an'lévénement, ianao no micréer les profils sy les critères sy ny contexte, de tonga ao fanindrinao ianao. Autrement, aza manofy. Fa le plus dur, c'est d'inculquer et inclure dans la philosophie et psychologie du peuple que telle ou telle personne en est ou en sera la solution, ou de qui émanera la solution. Tsy mbola misy raha am'izao situation antsika zao olona tsy haiko aoriana ny fahaizan'Andriamanitra, ny aloha de akinoko amin'Andriamanitra. Akinoko amin'Andriamanitra le izy satria niara le vahoaka malagasy tsy kivy intelligent le vahoaka malagasy. Tena intelligent, tena miteny anareo zao. Aza miteny ny vahoaka malagasy mihitsy hoe dondrona. Tsia, isika mianakavy ny dondrona, ary tsy mahatsapa hoe inona ny tena tediavin'io vahoaka io. Tsy tsika ny tediavin'io vahoaka io. Aleo hanetry tena hiaraka amin'ny tenako. Tsy
Tsy tsika ny tadiavin'ny vahoaka malagasy io. Fa me olona jojo-pilina izy Jesosy a. Me olona manana fahendrena izy Jesosy a. De ho tonga ho azy zany. Tsy mila irina akory. Fa izy no ametraka ny olona io. Ka tsy fantatro hoe ahoana ny fandehany. Mety ho diso aho. Raha diso aho, hifonako teny zao. Efa nanomboka tany amin'ny taona folo sy roa arivo. Tondram-pamarina ihany no lazaiko. Anisan'izany reny ndray lalatiany reny anisan'ny lazako an'izany hoe tsika indray aloha de tsy lahatra amin'izany marika ara-valomana zany mihitsy. Andany andro amin'izany fotsiny. Anisan'izany reny ndray lalatiana Rakotondrazafy reny. Ilazana an'izany. Ry Arfidy Ramanandraibe reny. Anisan'izany. Tsy tafakatra teo amin'ny fitondrana anie zany marika ara-valomana zany raha tsy nisy an'izany hoe Maurice Tsiavona zokin'ny i Arfidy Ramanandraibe nitaitra an'i Madagasikara alohan'ny campagne. Alohan'ny pré-campagne de efa nitaitra an'i Madagasikara. Ndian'i Maurice Tsiavona paix à son âme nanao sensibilisation. Nitety radio. Nisy zany e. Adinony vahoaka zany zavatra zany. Ka raha tonga amin'io sehatra io i Arfidy Ramanandraibe tsy tonga ho azy. Tsy tonga ho azy olona ohatray nanao komsomol anie reny drakaty. Loatra tsy izy veloma toko. Manam-piona Daholo samby ho tahirin'Andriamanitra.